5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Lalaova ny mpitondra fanjakana ny fitantanana ny firenena ka ny vahoaka malagasy iray manontolo no mizaka ny voka-dratsy ateraka izany. Raisiny amin'izay itiavana azy ny lalàna ary mangina ireo rafitra sy tompon'andraikitra samihafa manoloana izany. Nivoaka ny efitra ny fivoriana ireo solombavambahoaka mpanohitra raha vao nanomboka ny amelabelatra ny PGE ny praiminisitra. Antony, tsy ara-dalàna ny fanolorana ny PGE hoy izy ireo ary tsy tomponantoka amin'izay zavatra lazaina mikasika izany izy ireo. Lasa manao izay saim-patany amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary tsy misy henatra intsony amin'ny fandikan-dalàna. Manam-pirofo izany ny fivadibadian'ny fanapa-kevitra amin'ny fanatanterana ny fifidianana kominaly ny 12 Desambra ho avy izao. Mipetraka sahady ny ayainy maro momba ny lafin'ny fifidianana hoy ireo mpanao politika. Njato isan'andro ireo olona mamonjy tombom-pahasalamana vokatry ny aretina azo avy amin'ny fiparitahan'ny faky eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana natao teny amin'ny tompom-pitsaboana iray. Isan'ny pahazo ireo olona ny aretina ny fitaovam-pisefona, ny fivalanana, ny gripa mahery, ny lagaly raha nambarany ny mpitsabo. Any ivelany, volana maro teorina nanaiky ny fampiatona ny ady sy ny fifampiresahana amin'ny famitsorana ireo takalonay ny Israely araka ny fanambarany. Fanapa-kevitra izay vokatry ny tsindry ataon'ireo firenena tahaka ny États-Unis sy Egypte. Ny antsipirin'ireo avy hatrany ary. Kafalinga tomboky lasy tomboky vavy misy tiana ny tokantranonao amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny arahaba ary manasanao ampanajana anjo ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tahaka ny mazatra ny matoan-dahatsoratra no amboantsika ny fotoana. Lalaova ny mpitondra fanjakana ny fitantanana ny firenena ka ny vahoaka malagasy iray manontolo no mizaka ny voka-dratsy ateraka izany. Raisiny amin'izay itiavany azy ny lalàna ary mangina ireo rafitra sy tompon'andraikitra samihafa manoloana izany. Matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilafo. Lalaova ny mpitondra fanjakana ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Io no hevitra iombonany rehetra manoloana ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana. Kitoatoa tsy manara-dalàna ary atao amboletra ny fanolorana ny PGE teny amin'ny anteny miaram-pirenena ka antony nampivoaka ny efitrano fivoriana ireo solombavambahoaka mpanohitra. Ankoatr'izay, voalaza fa noho ny fisian'ny cas de force majeure no antony nangatany praiminisitra fanemorana ny datim-pifidianana kominaly teny anivon'ny CENI. Ny tsy mbola fitsanganana governemanta sy ny fisiana ireo solombavambahoaka vaovao vao nofidiana no voalaza tamin'izany fa cas de force majeure. Izany hoe, no io antony voalaza io, tsy tratra ary tsy nirosona ny fiantsoana mpifidy izay tokony ho natao. Gaga sy talanjona nefa ny mponina sy izao tontolo izao raha nahita ny fanambaran'ny filan-kevitry ny governemanta miantso ny mpifidy hiatrika fifidianana ny 12 Desambra 2024 avy izao. Izany hoe ratsorina, tsy cas de force majeure indray zany ilay mbola tsy fitsanganan'ny governemanta vaovao. Izay ny filan-kevim-panjakana mihitsy no nanamafy ny fisian'io cas de force majeure io. Ratsorina ihany koa ilay governemanta efa nametra-pialana iray volana lasa zay no afaka nandidy sy nanapaka indray fa atao amin'io 12 Desambra io ny fifidianana kominaly. Izany hoe raha tohizana tsy andraikitra fampandehanan-draharaha ankapobeny na affaire courante fotsiny ihany ireo ministra nametra-pialana fa afaka ihany koa mandray fanapa-kevitra amin'ny raharaha goavana eto amin'ny firenena tahaka izao. Aizany CENI manoloan'izany, aiza ho aiza ihany koa ny filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État manoloan'izany. Io fanapa-kevitra no raisin'ny filan-kevim-panjakana io izay nanamafisany fa cas de force majeure no nitsahany ny fahefanam-panatanteraka ka nilazana sy ny antson'izy ireo ny mpifidy tamin'ny alalan'ny famoahana filan-kevitry ny governemanta. Fanampin'izay, mbola io governemanta nametra-pialana misahana ny affaire courante io
ny mamolavola ny PMO na ny plan de mise en œuvre ny PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana. Affaire courante ihany koa ve izany? Tsy ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izay ajoro ve no anatanteraka eo politika ankapobeny fanjakana io? Sa efa fantatra fa ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta efa teo ihany no tsy maintsy averina eo amin'ny toerany, ka efa tsy voafatotra intsony amin'ity politika ankapobeny no velabelarina teny amin'ny anteny miaram-pirenena androany ity. Andrasana treto ny hevitry ny CENI sy ny Conseil d'État. Sa angina tsy andrenisam-peo tahaka ny mahazatra rehefa misy raharaha goavana erisony mpitondra fanjakana amboletitra tahaka izao. Ny azo ambara aloha ny any amin'ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karena ary ny ain'ny firenena iray manontolo hatrany no mizaka ny ngidina vokatry ny tsy fanaran-dalàna tahaka izao. Izany hoe ataon'ny mpitondra tsinotsinona ny vahoaka, ataon'ny mpitondra kilalao ny fitondrana firenena ary raisiny amin'izay itiavany azy tahaka ny efa hita hatrizay ny lalàna velona eto amintsika. Rary ny ray emitra lava i Madagasikara ka hanitra fadiran'ovana ny vahoaka ao aminy. Araka izay efa natsidika izay dia nivoaka ny hevitra ny fivoriana ireo solombavambahoaka mpanohitra raha vao nanomboka ny amelabelatra ny PGE ny Prime Ministre Antony. Tsy ara-dalàna ny fanolorana ny PGE izy ireo ary sy tompony antoka amin'izay zavatra lazaina mikasika izany ihany koa izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Nafana ny teny amin'ny lampany Tsimbazaza androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana na ny lorana sy na ny melabelaran'ny Prime Ministre ny PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana. Nivoaka ny efitrano ny fivoriana avy hatrany ireo solombavambahoaka mpanohitra rehefa nanomboka nandray fitenenana amelabelatra io politika ankapobeny ny fanjakana io ny Prime Ministre Antony. Tsy manara-dalàna io fanolorana ny PGE io hoy izy ireo satria tokony aoriana ny fanendrena ireo ministra vaovao no hanaovana izany fa tsy mandritra izao ministera maromaro tantanana ministra vonjimaika izao. Tsy tafiditra ao anatin'ny affaire courante ihany koa io fanapahana ny tetiandro io ka tsy tokony gouvernemanta tafeno ministra mpisolo toerana no anabaka izany. Fanendin'ny fahinana ambin'ny-polo koa amin'ny constitution dia milaza fa ny programme de mise en œuvre dia hoentina ary tapahana eo anivon'ny conseil de gouvernement. Isika rehetrarehetra mahafantatra fa tsy misy gouvernement hatramintsika amin'ny teny izao afa-tsy ny lohan'ny gouvernement ihany dia ny prime ministre. Ny ministra rehetra dia nametra-pialana daholo démissionnaire ny anaran'izay. Ny zavatra natao nefa dia voalazany lalam-panorenana mazava tsara fa tapahina eo anivon'ny conseil de gouvernement ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État. Ary indray aveo no hoentina eo amin'ny conseil des ministres dia conseil des ministres koa tsy misy koa fa pokaty satria tsy misy ministre ihany koa zany. Conseil na inona zany nanapaka an'ity programme de mise en œuvre ity. Tsy misy ninina na conseil de gouvernement na conseil des ministres tsy misy ministre fa ministre tsy efa démissionnaire fa efa nametra-pialana daholo zany. Fa ny tena zava-doza ao anatin'izay dia izao. Samy nahitsitsika omaly fa miantso ny fivoriana ny fifidianana ben'ny tanàna raha raika amby folo ny volana décembre kanefa ny prime ministre nangataka tamin'ny CENI ny anemorana ny daty anaovana ny communal dia nangataka izy hoe nisy cas de force majeure anankiroa ny antony anemorana nangatana izany fanemorana fifidianana communal zany dia ny voalohany dia hoe satria vao manomboka ny mandature na ny législature na solombavambahoaka dia ny faharoa hoe noho ny tsy fisiny hoe formation de gouvernement. Izany hoe motif na cas de force majeure nentina teo anivon'ny conseil d'État nentin'ny CENI teo amin'ny conseil d'État ary ny conseil d'État dia namoaka an'izay hoe tena cas de force majeure tokoa ny tsy fisiny ny fananganana ny gouvernement zany ka anemorana an'le fifidianana communal. Fa maninona ny raharaha androany zay aim-pirenena programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État no tereniko matahotra an'izao fotsiny manitsakitsaka ny lalam-panorenana manitsakitsaka ny lalàna ny zavatra voalaza ny lalàna tereko masaka fotsiny ohatran'izao fa zavatra zay NDB tsy expédition en affaires courantes zany programme de mise en œuvre zany. Ny ministre no manatanteraka an'izany ary mitondra an'izany eo anivon'ny conseil de gouvernement. Dia zavatra hitatsika zany androany hoe tereko masaka ary tapenam-bavy izay tsy avela amin'ny teny ny anankiray ihany ny avela amin'ny teny dia noho n'izay anton'izay zay tsy ny fahatongavan'le prime ministre ny problème fa ny zavatra entiny mihitsy no tsy manara-dalàna io programme de mise en œuvre io ny tsy manara-dalàna io. Tsy misy niova niainga tamin'ireo andro sy fototra telo voalaza ny volana janoary lasa teo no iorena ny politika ankapobeny ny fanjakana no velabelarina teto Tsimbazaza.
voalohany ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny fanaovana lara-pahamehana ny lafiny sosialin'ny vahoaka malagasy. Faharoa, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana ny asa. Fahatelo, ny fametrahana fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny rafi-pitantanana sy ny asa-panjakana ary ny ady amin'ny kolikoly. Raha ireo ny jerena, tsy misy zavatra mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka. Tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra lazaina mikasika izany ao amin'ny efitrano fivoriana izahay hoy izy ireo. Ary zavatra kototo ohatran'izany no mahapotoka an'ity firenena ity. Ary tena fa latsaka katerena ity firenena ity. Tsy nana ny eritreritra mihitsy isika amin'izao fotoana izao hoe ny poniny Tananarivo hividy rano lafo. Mividy rano zao satria tapaka le izy sady mividy rano. Taterina misterne. Ohatrany any Ambovombe. De lestage lalana potoka ny mpianatra tsy payena $6 mahery kely eo ny inona raniny ny boursany ankizy tsy voape noho n'inona tsy fanarahan-dalàna sy kotoatoa kilalaon'ny zazakely atao ohatran'io no mahatonga an'izao zavatra zao. Ka izahay tompoko tsy teo tompona andraikitra amin'izany zavatra zany ary zay indrindra no nivoana. Nanamafy ireo solombavam-bahoaka nivoaka ny efitrano fivoriana fa tsy manaja ny lalam-panorenana ny fanolorana ny programa fanatanterahana ny PGE izay tsy nandalo filan-kevitry ny gouvernemanta akory. Tsy mbola misy gouvernemanta ara-dalàna afaka mandinika izany satria efa nametra-pialana daholo ireo minisitra teo aloha. Fa mpandehanan-draharaha sisa no iandraketan'izy ireo. Isan'ny antony ijoroan'ny mpanohitra ny famerenana ny tany tan-dalàna. Tsy azo ekena raha eto amin'ny androm-panjakana no anitsakitsahana ny lalam-panorenana hoy hatrany izy ireo. Iverenantsika ny mikasika ny fifidianana communal izay efa natsidika teo rehefa avy eo fa anoizantsika ny fampahalam-baovao aloha dia na eo aza ny filazana navoaka ny sampandrarany etra fa mbola mijanona 20 isanjato ny IRSA. Tsy maintsy roso amin'ny fampiakarana izany ho 20 isanjato ny mpitondra fanjakana malagasy noho ny tsy fahaiza mitantana miteraka ny tsy fampin'ny vola miditra amin'ny alalan'ny etra raha ny fanazavana voaray ny fanjakana malagasy izay efa tsy manambola raha teo ka tsy maintsy milefitra amin'izay voalaza ny mpamatsy vola. Daniela Minarso. Tsy niandry ela namoaka fanambarana avy hatrany teo anivon'ny DGI na ny Direction Générale des Impôts nilaza fa mbola tsy hampiakatra ho 20 isanjato ny IRSA ny mpitondra fanjakana malagasy ary mbola mijanona ho 20 isanjato izany amin'izao fotoana. No mafisiny DGI ihany koa fa ao anatin'ny teti-bola mpanjakana no andraisana fanapa-kevitra mikasika ny fampiakarana na tsy io IRSA io. Marina ny fampahalalam-baovao navoaka dia milaza fampiakarana fa tsy nampiakarana izany hoe tsy maintsy roso amin'ny fampiakarana izany ny mpitondra fanjakana. Mazava ny antony ny fanazavana voaray tsy ampy ny vola miditra amin'ny fitondram-panjakana noho ny tsy fananana politika mazava sy ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Sako miteny hoe tian'izareo ampiakarana io satria anisan'ny somary hoe baiko omen'ny FMI hoe tsy maintsy mampidibola nareo. Ina moa mahatonga antsika tsy mampidibola? Mahatonga ny fanjakana tsy mampidibola dia tsotra. Raha ohatra antsika resaka fotsiny exportation zavatra efa tenenina isan'andro dia mazava be asina agrément zavatra tsokina asina agrément sakanana daholo izay olona rehetra fantatra fa tsy momba anao kanefa nanondrana entana atao ampimamba ny économie eto Madagasikara. Mazava loatra matahotra ny olona andeha eto amintsika anangana orinasa. Misy zao tsy anangana orinasa automasina izy pour $20 millions investissement satria be loatra ny délestage dia tsy zaka ny herinaratra aminay. Tokony efa nisoniavina efatriny ela barazo volobe tamin'ny taona lasa amin'ny filoham-pirenena vao nanao soni an'izany. Niandry 1 taona aty afara izy zay vao nanao soni 5 taona mihoatra ny 5 taona aty afara vao manao soni. Zany rehetra zany mahatonga antsika tsy misy recette, mahatonga antsika mikorosofana, mahatonga antsika mahazo baiko avy amin'ny mpamatsy vola hoe amboaro reto zavatra reto mampidira recette. Tsy mahasampy fanjakana satria matahotra vahoaka kanefa ny tsy fahaiza mitantana ny azy. Raha vela malalaka ny olona miasa amin'ny tokony izy mampiditra recette sika. Ankoatra ny vola miditra amin'ny alalan'ny etra, tsy misy ihany koa ny mangarary amin'ny fitantanana ny vola mpanjakana. Ohatra amin'izany, ny volan'ny Fonds routier izay natokana hanamboarana sy hikojakojana ny lalana, ho hatrany ity solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany ity. Tsy ity vola io hatramin'izao raha ny fanazavana hatrany. Misy vola kely namen'ny Banque mondiale eo amin'ny $15 millions angambany anamboarana RN2.
dia fa lany io vola io na vita kely izy a PK 0 jusqu'à PK 78 dia angamba 12-15 millions de dollars koa nanaovana ny RN7 ampahany kely mandeha ny Antsirabe tsy mahava problème zany averiko foana problème ny lalana dia tsotra misy 800 milliards d'ariary very na andeha aiza fonds d'entretien routier 800 milliards d'ariary tsisy bedy io tsisy miteny dia menomenona antsika hoe simba ny lalana satria misy vola nanjavona dia ministre ny asavaveny tokony hanazavan'izany aiza tsy ao donc zany a fa azadino fa tsika mampidy-bola amin'ny fonds d'entretien routier tsika rehetra zao dia mandosolika daholo raha vao makaty ianao zao dia nandosolika na nandeha bus ianao mandosolika zany solika io isam-bolana misy vola miditra amin'ny kitapo-bolany fer fonds routier moa nianaran'ilay izy ankehitriny dia io vola io mitetina hatrany amin'ny 20 milliards d'ariary isam-bolana dia mandeha aiza io raha namboatra ny RN2 fotsiny ianao raha ohatra ka vitaina tsisy lavadavaka ataovana entretien 20 milliards d'ariary zany ampy be loatra ry ho an'ny RN2 nefa antsika mampiditra 200 milliards d'ariary par an amin'ny resaka lalana dia mandaiza daholo ilay vola Manoloana ny toetra raha tahaka izao izay milaza araka ny tatry ny FMI fa tapa-kevitra mihitsy ny mpitondra fanjakana ankehitriny hitondra fanavozana ny IRSA ka nisan'izany ny fampiakarana ho 520 isan-jato raha toa ka 20 isan-jato izany teo aloha fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe mety isy fiantraikana amin'ny famoahana ny volana septambra izao ve ny fitsipahana indray ny teny mena tahaka itony satria namoaka ny DGI omaly fa tsy marina ny filazana fa nampiakatra ny IRSA ny fanjakana malagasy. Lasa manao izay patany amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary tsy misy henatra intsony amin'ny fandikan-dalàna manaprofo izany ny fivadibadia ny fanapa-kevitra amin'ny fanatanterana ny fividianana kominaly ny 12 Desambra ho avy izao mipetraka sahady ny ahiahiny maro momba ny lafy ny fividianana ho ireo mpanao politika. Henri Florian no nanao ny fanadihadiana. Lasa atao toy ny kilalaon-jaza ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ary mitoy sesalany ihany koa ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana raha ny nambaran'ireo mpanao politika manoloana ny fanapahan-kevitra no raisy nandritra ny filan-kevitry ny gouvernement tafarany teo nanaitra ny maro ihany koa ankilany fanotazomina ary harosi ny daty ny 1 Desambra ho avy izao ny fividianana kominaly raha iverenana tokony ho tanterana ny alarobia fahenany volana novambra 2024 araka ny volavola tetiandro navoaka ny CENI ny fiatrehana ny fividianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna saingy na emitra ny daty ny 1 ny volana Desambra indray izany araka ny fangatahany premier ministre lehibe ny gouvernement ny tsy mahatafatsangana ny gouvernement amin'izao fotoana izao no antony nangatahany premier ministre io fanemorana io raha ny fantatra eo pitipitiny araka ny lalàna indray dia mampalahelo ihany raha toa ka lalaovintsika ohatran'ny hoe baolina tambarina kilalaon-jazakely zany le lalaam-pirenena sika ihany no mangataka hoe aleo aemitra le izy noho hoe mbola tsy fitsakana gouvernement satria mbola premier ministre ihany zany tafatsangana tsy afaka mandray acte goavana zany fanapa-kevitra goavana ny gouvernement zay manao fampandehanan-draharaha andavanandro fotsiny tampotampoka nefa misy communiqué mivoaka fa mivoaka lay décret zany anatina conseil de gouvernement zay kosa angamba mba mety hoe mampalahelo zavatra zay fividianana tokony tanterana tsisy manakana an'izay fa hoe aleo ajaintsika ny lalàna satria lasa mampiseho an'ilay endriky ny goragora sy hoe tsy famarina toeran'ilay fividianana ho avy ihany koa zany tahaka an'izay fananaovantsika ny sampana na ny rafi-tanjakana amin'ny fanaovana ny fividianana zany. Ankoatra io na eo aza ny fivoahany didim-panjakana mamaritra ny fanatanterana ny fividianana ben'ny tanàna io tsy fantatra ankilany ireo pitsopitso naraka ny lalàna momba izany mipetraka sady ihany koa ny katsikatsi politika ataony mpitondra fanjakana. Betsaka ny zavatra mampetra-pantany eto amin'ny firenena indrindra lafy no enta-manana zany fa naizana-jano zany hatramin'izao zany tsika dia miany satria raha ny tenako manokana nisany mba mpanara-maso sy mitsirika ny zavatra eny tsy mbola mahita ny copie andreo le application zany andreo le décret zay navoaka reo zany amin'ny pitsopitso zany dia miany tsika hoe misy mifamingana ao anatiny ve sa tena fanapa-kevitra matitra reny zavatra eny na tsy manaraka ny lalàna azy aleo ihany mifampiaino sika aleo ihany tsika mba miara-mijery miaraka ny tena tombontsoa sy fampandrosoana ny Madagasikara fa na ny vanim-potoana ny tanterantsika azy io anatin'ny vanim-potoana sarotra tsy ahafahantsika manamiteraka ny fividianana zany tokony izy raha orositsika ihany le izy tsy misy gouvernement tantsany tokony natao tamin'ny novambra ihany le izy zany satria io vanim-potoana mety tokony anaovana azy aleo atao maritra fa aveko foana fa efa ny vahoaka eny fotony io ahafahany misafidy zay tena hitantana ny tanàna
fantatsika moa fa misy enjeu politique ao ambadika amin'izy ho ataona politique dia mikajikajy mahakasika ny hoe fifidianana sénatorial satria zao kifidy ny sénateur no 2025 ihany koa zany tsara ihany mba mijery ny tena tombontsoam-pirenena antsika fa zany mikajikajy politique zany manimba atsika ary ny vahoaka no lasa manjary victime amin'izany. Betsaka ny zavatra tsy manderaka ny tokony ho izy eny anivony vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo komuna misy 7 izay tsy nanana be ny tanàna mihitsy nandritra izay efa tao nalasa izay saingy tsy norarainy ny fanjakana foibe ny famiarinana ny fifidianana tamin'ireo komuna ireo. Mitotaly 5,9 ny komuna eto Madagasikara ary voasokajy io ambonivohitra sy ambanivohitra. Mila fotoana ny fanomanana ny fifidianana raha tsy laza fa tsy ny fikarakarana ny toto-taratasy rehetra sy ny fanotana ny lehibe lety atokana izay samy manana ny azy avy isaky ny komuna. Fa manomboka mampotsy ireo marary tokony sitraka ny fitsaboana mamempona ny sambo hôpitaly Merci Chips ao Toamasina. Antony noho ny tsy fankatoava ny fanjakana malagasy ny fifanarahana mpiara-miasa vaovao ahafahana manohy ny asa fitsaboana. Tsy mbola misy ny fanazavana ofisialy amin'ny antony izao olana izao. Etrino Razafimanana Kolo Toamasina. Efa betsaka ireo marary ny andrana fitsaboana no efa nangoronetana kanefa tsy mbola nisitraka ny fandindida akory. Eny mbolana aty aorina nivadika alahelo sy tomany ilay fanantenana vaorana rehefa tsy afaka anohy ny fitsaboana mamempona fanao eto Madagasikara ny Merci Chips noho ny antony avy amin'ny fanjakana. Raha ny angom-baovao natao, ireo marary tokony hisitraka fandidiana sy fitsaboana nanomboka ny fiandohan'ny volana aogositra ity no voatery tsy maintsy ampodinany amin'ny taniny aviny avy ka nomena taratasy fialantsiny sy fampafantarana fa tsy afaka ny andray azy ireo intsony araka ny nampanantenany ny Merci Chips. Betsaka amin'ireo marary izay nahazo io taratasy milaza fampodina io no avy any alavitra. Nilaza izy ireo fa tsy voavidim-bola ny sandan'ny fikarakarana nataon'ny Merci Chips azy ireo. Indrisy fa ny fanjakana malagasy no sakana tsy sitrahana ny toyan'ny fitsaboana. Zay zao baka Ambilobe zay nalain'ny Merci Chips rehetra tamin'ny mois de mai tonga teto zay ny karakaraindreo namiandreo sakafo vamezandreo savogno tsy mbola nisy raha niboahany volanay na ariary aza. Nandeha fitsaboana de mbala nisy traite narinary natao izanako nidriky tagnatin'ny sambo ry zay nanomboka tamin'ny volana juin. Vita fandidiana tamin'ny dieny araiky zio nefa mbala misy tokony fandidiana andeha tao izy faharoe io. Za ty nefa vehivavy rery io tsy hoe ke mbala za tsy sy asa za tsy misy vola andeha mpidianako fandidiana izy nefa ty ireo ikasa andeha indidy zay hatramizao zay tsy mahazo taratasy nalefa nody daholo namanay jiaby zay zio baka nitomagny ny gogoko mivonto sora mira igny tsy mahalany ihany namagna sasany marary mitentegny tsisy natao satria hoe efa lany zay fotoagna tokony janonandreo mangataka taratasy reo tsy mahazo mba mangataka aminareo tompo-panjakana tompony andraikitry vonjia zay mba anjara kely masoandranay baka am'Zagnahary fitongavany Merci Chips tia Madagasikara ito. De mba magnasa magnampy ireo zatonga fa de tegna sahirana sy fahasalamany tonga mifahintrano. Ny aretinanay tonga de aretina Simbizity de lasa kisy tamina orogna de lasa fempy ny orogna de nandritra ny 2 taona zatonga de sisy rivotra ny orogna de mba magnasa magnampy ireo amin'ny fahintrano to. Tonga taty zegny de isabo de andidy de mbola sy nahazo lalana tamin'ny fitoram-panjakana ray zay tonga de mba magnasa magnampy ireo amin'ny fahintranany to. De rehefa voaray zay de efa eo amin'ny toronay miarina rivo mihitsy zany no seo le anina hoe tsy eky amin'ny fanjakana tsony ny toeran'zareo eto fa tsy haiko hoe misy problème zany. De teo zay de kivy be daholo zay satria maro be zay tsy voaray tao nefa zanakay mila fitsaboana ny aretina mitombo foana de najanona zay fa misy tsy nentina nasony zany ny fanjakana de io ny problème aminay de nalahelo be daholo zay ny tomany satria nalahelo zay tri nanotoerana misanay raha lavitra be de zareo ary zay ata tsara karakara be tena hoe tsara karakara fanjakana tsy avitan'izany mihitsy de zao zay tsy voaray fa andeha mody fa tapitra treo ny fijanona Merci Chips eto. Tsy misy tsy malala io olan'ny Merci Chips ao Toamasina io ny solotena mpanjakana rehetra indrindra ny fitondram-panjakana foibe efa nisy ny fisintomana lakilosy nataon'ny mpanao gazety Mikael Isindriamahazo tao Toamasina izay nalefa teto amin'ny fahitalavitra kolo ny 7 ny volana aogositra lasa teo fa saingy nanao be marena ny filoham-pirenena izay mahatonga ny olona ho manana eritreritratsy manoloana izao tranga mampivotifo ny malagasy izao.
andro vitsy sisa no ahafahany mersisipy samiantsona ao amin'ny serana tsy ambin'ny toamasina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana ankataovana io protocole d'accord io. Mila mafisina ny fihavanana amin'Andriamanitra sy ny fitoniana eo anatrehan'izao olana mianjady amin'ny firenena izao. Hoy teo anivy ny Afafi FET na ny fivondronan'ny Eukaristian'ny Tanora eto Madagasikara androany. Mivoatra makany amin'ny tsizy ny sorodalan'ny fiarahamonina ankehitriny ka tokony totoa makany amin'Andriamanitra. Mivoatra makany amin'ny faratsiana ny fiainam-piarahamonina sy ny fihavanana amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivy ny Afafi FET na ny fivondronan'ny Eukaristian'ny Tanora eto Madagasikara androany. Mila mitododo makany amin'Andriamanitra ny firenena raha tiana ny isin'ny fitoniana hoy hatrany ny fanazavana. Rehefa maheno sy manaraka ny zava-misy maneran-tany ny paparay masina ny fiangonana dia mangoraka ka ny Eukaristia ny sakramentan'ny Eukaristia sy ny fankalazana azy zany no fanomezana entiny ny Eglizy mandray anjara amin'ny fanasitranana izao tontolo izao dia ny fanasitranana ny fihavanana dia ny fihavanana amin'ny sambyolombelona fa mila sitranana aloha zany fihavanana amin'Andriamanitra izay fototra izany fihavanana iombonantsika sy iainantsika izany. Ka i Jesosy zanak'Andriamanitra no nirahany Andriamanitra ray anatanteraka an'izany fampihavanana ny olombelona amin'Andriamanitra zany. Manoloana io, isy ny Congrès Eucharistique National andian'ny faharoa izay ho tanterana any Antsiranana ny 17 hatramin'ny 15 aogositra ho avy izao. Ka izay nitorian'ny Eglizy maneran-tany Kristy Jesosy Eucharistie zany ilay ankalazaintsika amin'ny sorona masina dia sorony Eucharistie zany. Ka ny fibanjinana azy io zany no any an-tanana fiamanjinana ny Kristy a Jesosy Eucharistia any an-tanana ny mpino rehetra zany ary tsy ny mpino kristiana katolika ihany fa izay maniry araka iombom-bavaka aneo zany fihavanana zany dia irana. Engane mba hisy akony amin'ny fiarahamonitsika eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao eo faneho-ponoana vavaka iombonana io na dia azo atao ezaka ny dioseza aza fa ezaka lehibe io ataontsika io zany Jaivina tamin'ny taona 4 nisy farany Congrès Eucharistique National teto Madagasikara. Mpino kristianina anarivo ny araka izany no andrasana amin'ity Congrès National andiany manaraka ity. Etsika izay natao ionana sy hitondrana ambavaka ny firenena sy ireo mpino kristianina. Loha hevitry ny fankalazana ny hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao. Fa manoloana ny mbola tsy fahazoany ireo mpianatry ny UNS posta sy ny tsy fampiarana ny fanjakana ny dekret amin'ny fisitrahan'izy ireo izany dia nanao fanambarana fanairana amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo mba amahana io olana io. Aingorakotiny irina kolo fianaran-tsoa. Mpianatra izay navita ny fianarany ary tokony hoe efa amperinasa izay nisy tamin'izy ireo no efa nivoaka tamin'ny taona 2024 no mbola tsy tafiditra ho mpiasam-panjakana hatramin'izao. Efa nisy ihany ny fitakiana izay nataony ny naman'izy ireo tao Antananarivo ny 15 Jolay lasa teo. Saingy mbola tsy nahinona akony izany hatramin'izao ka anaovan'izy ireo an'izao fanambarana fanairana izao indray mba hijereny ny fanjakana vahaolana ho azy ireo alohan'ny irsona amin'ny dingana manaraka indray. Fianaran-tsoa fa 7 Aogositra 2024 ho an'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika, ho an'Andriamatoa Premier Ministra lehiben'ny gouvernemanta, ho an'ny tompony andraikitra mahefa eo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ireo ministra samihafa voakasika sy tandrify. Antony, fitarainana sy antso fanairana. Izahay mpianatra izay nivoaka teto anivon'ny NS Fianaran-tsoa dia manao izao fitarainana sy antso fanairana izao amin'ireo ambaratongan'olona sy ambaratonga-pahefana izay voalaza etsy ambony. Mangataka izahay nisian'ny recrutement ho anay faran'izay haingana. Mangataka izahay nisitrahanay recrutement mitovy amin'ireo ministera hafa izay mizotra am-pilaminana isan-taona. Angatahanay ihany etoana ihany koa ny anohizana sy amintana faran'izay haingana ny décret momba ny recrutement systématique. Ny mpianatra mivoaka teto amin'ny NS Fianaran-tsoa dia miombona sy manoana tanteraka amin'ny fitarainana sy antso fanairana izay navoaka ny NS Mada. Aorian'izao fanambarana izao dia manantena izahay fa hisy ny vahaolana maharitra sy mahafa-po avy aminareo tompony andraikitra mahefa rehetra. Miankina amin'ny fivoaran'ny antso fanairana taona izao no mety ho toy. Vonina izahay ny roso amin'ny lalindalina kokoa
raha tsy misy vahaolana matotra. Na dia eo aza nefa ny fisin'ireo degré izay efa navoaka io dia toa mijanona ho fampanantenana ihany izany hatreto. Ny tena olona misakana ny recrutement io zany dia tsy voafaritra mazava tsara ny lalàna manambara fa tafiditra ao anatin'ny grandes écoles ny école normale supérieure. Nefa tena tokony ao anaty soma tsara mihitsy ny zavatra io fa lasa oral fotsiny zany zavatra io tsy misy degré tena magnambara an'izay ahafahana hoe vao mahavita fianarana avy eto amin'ny école normale supérieure dia tokony ho mahazo poste avy hatrany ohatran'ny école hafa toy ny ENAM sy ny EGNA sy ny naman'ireo. Marina fa manodidina ny 4 nisan'izy ireo manerana ny nosy no efa tokony andray ny asany izay mivondrona ao amin'ny fikambanana ANS Mada fianaran-tsoa Antananarivo Toliary Aretego. Zavatra tsotra moa no angatan'izy ireo dia ny fampiarana io degré io. Ano ny faritra izay hatrany dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fanamarinana ny 20 taona ny mention santé publique ny USTM eo anivon'ny Université ny Mahajanga. Ny famelabelarana voka-piaroana hanarahana fanontaniana nataon'ireo mpiaroka maro samihafa ny maraina teo atao amin'ny salle Saint-Gabriel. Maromaro ireo olo hevitra mifandraika amin'ny voka-pikaroana nataon'ireo mpikaroka toy ny mpampianatra mpikaroka, ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpianatra mpikaroka nandritra ny andro faharoa tamin'ny fanamarihana ny fankalazana ny 20 taona ny mention santé publique eo anivon'ny USTM ao amin'ny Université ny Mahajanga izay natao amin'ny efitrano malalaky ny Saint-Gabriel ny Mahajanga ny maraina teo. Voka-pikaroana zay noentina teto moa dia en français no ilazako an'ilay izy implication de la politique dans le traitement des informations aux médias. Izany hoe ireny vaovao izay voaraitsika any an-trano ireny, inona ny ifandraisan'izy ireny, inona ny tena idirany politika ao anatiny. Izay no voaboasana ao anatin'ity fikaroana izay hoentina ho antsika ity. Na izao, na tsika rehetra miaino any dia samy mahafantatra fa tsy mitovy amin'iny zavatra hita sur terrain sy ny zavatra ampiaino ny hainao manjery antsika any an-trano any. Anjarantsika mandinika an'izay rehefa vita ny fikaroana iray manontolo dia anjarako indray ihany koa no mamoaka amintsika rehetra izao ny vokatra fa ny tsara fantarina ihany dia à partir ny firehana ara-politika ho an'ny tompona orinasa tserasera iray no ivoany ligne éditoriale, ivoany vaovao maro samihafa afaka alefa sy tsy afaka alefa ao amin'ilay orinasa tserasera iray. Na aliana avokoa ny voka-pikaroana no entin'ireo mpikaroka teto raha ny fanazavan'ireo mpanatrika. Tsapa moa zany dia nafinaritra ilay izy izay aloha ny azy lazaina voalohany zany satria ny colloque hatrandreto zany dia sehatra iray ahafahan'ny mpikaroka manerana ny nosy hanambarany ny voka-pikaroana zany hoe tafiditra ao anatiny ao zany ny mpampianatra mpikaroka, ny mpikaroka mpampianatra ary koa ny mpianatra mpikaroka koa dia afaka mamoaka ny voka-pikaroana. Dia ny tena tsara kokoa moa zany dia voka-pikaroana izay tsy mbola nataon'olona ka matoa zavatra mbola tsy nataon'olona zay zany dia zavatra mahafinaritra jiaby zany. Ny olona nanao présentation moa zany dia olona samy manana ny sehatra misy azy. Dia nisy zao teo nanao présentation na resaka katy malaza amintsika eto, maro ny olona homana-katy na vehivavy na lehilahy dia nazavainy teo zany ny efen'izay zavatra zay amin'ny resaka fahasalamana sy ny ara-psychologique koa teo nandeha teo dia ny socio-économique sy ny tariny zany. Dia maro be ny olona liana taminazy tsy zarery. Ny master spécialisé en sciences de la santé eo anivon'ny USTM Mahajanga izay mankalaza ny 20 taona ny orenany no nanao ity hetsika ity ho fampisongadinana sy fampahafantarana ireo karazana voka-pikaroana nataon'ireo mpikaroka eo anivon'ny Université ny Mahajanga. Isany vetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika dia aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao.
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus. Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izao anatrany ianao manaraka. Nanao hetsika sosialy tany Toliara ny orinasa Cosmos androany ka nisy ny fizarana toana ara-tsakafo ho an'ny ankizy sahirana izay beazina eo anivon'ny SOS Village d'Enfants tao Ankilimbe sy Belitsaky. Bonhomme Élysée, Kolo Toliara. Ankizy mahery ny dimanjato beazina eo anivon'ny SOS Village d'Enfants avy amin'ny fokontany Ankiambeba sy Belitsaky no nisitraka tohana ara-tsakafo avy amin'ny orinasa Cosmos androany. Isan'ny tanjona amin'izao hetsika izao ny fanamafisana ny sehatry ny sosialy ho an'ireo ivitoerana mpanabe ankizy sahirana. Ny orinasa Cosmos moa amin'izao tsika amin'ny teny izao dia efa miroso bebe kokoa amin'ny atao hoe hetsika sosialy. Dia izay indrindra ny antony izao fanomezana goûter tato amin'ny ankizy mpianatry ny SOS Village izao. Voalohany aty Toliara izay manao an'izao miaraka amin'ny SOS Village des Enfants. Ririnay mba hifantoka bebe kokoa amin'ny resaka fianarana izy ireo aorianan'izao fanomezana kely menay anazy izao. Misokatra amin'ny mpianambolantoka rehetra ny SOS Village d'Enfants ary manantenina ny hitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa Cosmos hatrany izy ireo. Amin'ny anarany SOS Village d'Enfants aloha dia voalohany ny fankasitrahana ny ekipa Cosmos nanao an'izao asa atao hoe fiaraha-miasa fitomboana amin'izao raha fahafantarako azy dia midika fiaraha-miasa ary indrindra ho an'ny SOS Village d'Enfants dia midika fisokafana amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra tsy mifidy izay fa raha hanao asa soa momba ny ankizy dia misokatra angizy be mivaravarana SOS Village d'Enfants dia anisany nanamarika an'izay moa zareo avy amin'ny Cosmos dia akasitrahana zareo izay fanoloran-tena ny amin'izay fanohanana ny ankizy indrindra fa anatin'izao fotoana ny vakansa izao. Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin'ny fanokafana ny magazay Cosmos vaovao eto Toliara. Verenantsika ny mikasika ny pejany fahasalamana dia anjato isan'andro ireo olona mamonjy tompom-pahasalamana vokatry ny aretina azo avy amin'ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana natao tamina tompom-pitsaboana iray. Isan'ny pahazo ireo olona ny aretin'ny fitovam-pisefona, ny fivalanana, ny gripa mahery sy ny lagaly raha nambaran'ny mpitsabo. Christian Dimby. Misy eo amin'ny endrika maro ny aretina vokatry ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Aretin'ny fitaovam-pisefona, fivalanana, gripa mahery sy ny lagaly. Ireo amin'ny ankapobeny no saika pahazon'ny mponina noho izay fiparitahan'ny loto izay ho ny mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana. Ankilan'izany, saika miverina mitobaka etsy roa indray ny fako eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Asa fanadiovana no andrasana mpitondra fanjakana fa tsy fampanantenana pôkaty ho hiatrany ny fanokefitra ireo mponina tamin'ity androany ity. Paloton'ny tanàna aloha tena mampalahelo mihitsy satria mba eritreretiny hoe mba hivoatra ny alina arakarak'le hoe ino ty fampanantenana nataon'ny mpitondra. Nefa tena fanohatra amin'izay zava-misy dia tena manimba fahasalaman'ny olona sy ny rivotra iainana n'inona maloto dia tena fahasalamana tena nefa ny fiainana efa sarotra mbola mandany vola amin'ny resaka fahasalamana zay zany olona manampitrosaka an'le vidim-piainana. Tena mirongatra mihitsy izy amin'izao satria le loto tena manerana ny tanàna mihitsy ny fako tena fa tsy voaroka intsony. Any amin'ny tratra ohatran'izany zao dia efa intoxication resaka any ireny dia efa zany dia efa mahavoly olona daholo zany. Garin'ny aretinako mandeha daholo ny aretin-kibona zao gripe zao inona mandeha daholo zany. Lagaly aloha mbola tsy nahita fa le kohaka sy le gripe tsy fitazo mibetsaka zay dia ny aretin-kibo zay zao mibetsaka. Ka zay zany izy za tokony mba rehefa fanapahan-kevitra izy hoe fahadiovana anana vise madio daholo ny olona.
dia mba tsy hanariny vahany eny an-dalana rehetra eny. Anjatony isan'andro ireo olona manatona toeram-pitsaboana vokatra izay aretina azo avy amin'ny fiparitany loha teto Antananarivo renivohitra izay raha ny tao amin'ity toeram-pitsaboana iray ity. Fako moa zany ny aretina terany aloha voalohany aloha loto zany le fako tokony ho ariana dia ny fitazomana azy ela be amin'ny toerana iray zany lasa miteraka aretina. Eo zany aloha ny aretina taovam-pisefona satria betsaka ny tsy mahataty an'ilay fofona sy le amandona teraka ilay fako dia lasa mihesika zany le aretina amin'ny taovam-pisefona. Mbola manamafy an'ilay gripa teo koa sy le kohaka anisan'izay koa ny allergie. Ny allergie respiratoire zany izay be dia be koa amin'izao fotoana izao eo ny fiovaovan'ny toetrandro eo ihany koa ny fofona amin'ny tsy vitany hoe ny fako ihany fa le canal sy le dalle satria na le dalle ary amin'izao fotoana izao lasa sesin'ny fako lasa sesina le rano maloto tokony andehany amin'izy tsy makany amin'ny tokony ho izy zany lasa miparitaka eny amin'ny arabe miparitaka amin'ny tokotany miankona amin'iny canal amin'ny elakelan-trano rehetreny ireo zany ny anisan'ny aretina azo avy amin'ilay fako tsy lazaina tsony moa zany ny fivalanana. Ankoatran'izay moa ny areti-koditra nirongatra ihany koa ny lagaly amin'izao fotoana izao vokatry ny loto moa zany ny lagaly. Tsy tokony hiandrasana itoby etsy-roa ny fako izay vao indray andraikitra ireo tompon'andraikitra voakasika. Entanina ihany koa ny rehetra mba indray andraikitra izay tandrify azy sy hitandro mandrakariva ny fahadiovany elana amin'izay fiparitany fako izay. Fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny etsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny VMMM na ny fikambanana ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ny teny amin'ny commune Ambotrimanjaka Androany no nanomboana izany ary tsy farina raha tsy amin'ny volana septambra ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra. Toy ny fanao isan-taona miezaka hatrany manamaivana ireo ray aman-dreny hatrehina ny vidin'ny fitaovam-pianarana ankehitriny ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny isan-tokantrano izay saika mitaraina manoloana ny fahasahiranana lalina. Amin'ny alalan'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary no karakaraina isaky ny distrika raha ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy Androany. Ny tetsy amin'ny commune Ambotrimanjaka no nanombohana ny etsika tombony na ara-bolana amin'ny fotoana ny fanatonana eny fotony tahaka izao hoy ny mponina Nanjifa Androany. Tena mirary efa nandeha tamin'ny Facebook tena Analakely teny dia mirary tsisy firedy mba manala fahasairana efa naheno manaraka tele dia naheno vao tamin'ny maraina mihitsy dia tena ndao aloha hijery eny mba azo iriranana be dia izay dia mividy rehefa mba izay mba maheno zany dia aleloha izy mba hanantony ety zany dia mba hijery ampitovy hoe azo iriranana ihany ve fa raha ohatrana aloha dia afaka rehefa nahazo azo iriranana matonaka. Misy anina le tsy mivezivezy aloha misy tombony hoe tsy mivezivezy aloha eo dia nidina teto dia teto iny ilainako amin'izay tsy mivezivezy. Manala fahasahiranana aloha le izy ary mirary dia mirary misy elanelana betsaka zany dia mba mirary zany tsy mila nandeha lavitra fa teto dia hita daholo. Efa nanontany fa misy elanelana zany misy elanelana be manatombo 15,000 ny any Antananarivo. Efa niomana ny andra le vidiny mora efa niomana mihitsy. Saora betsaka amin'ny malagasy miara-miainga fa nanala fahasahiranana dia misaora to. Dia mahafinaritra ilay satria nanala fahasahiranana hoe tsy mila nandeha lavitra tany tsy lafy rehefa tonga dia ety ihany nefa mirary ho vidy. Tsy mbola mananjanaka fa ankizy afaka fitaovana fotsiny. Efa ianianiko ihany dia tamin'ny maraina ilay izy mbola ianiko nandeha tamin'ny tele ihany dia izay no tonga ny Androany zany kay ity. Hita mandritra ny fitetezana avokoa ireo fitaovam-pianarana rehetra ilaina hatramin'ny volana septambra izao no faharetan'ny etsika izay ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga io. Izy ireo izay teto commune maro hanamaivana ny tsirairay
Ny sara fitaovam-pianarana izay tsy hakana tombo manokana toy ny eny amin'ny mpivarotra hafa raha ny fanazavana. Toy ny fanao isan-taona dia teto amin'ny commune Ambohitrimandraka dia isika Ambodra Atsimo no anokafan'ny vehivavy malagasy miaramainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ireo ray aman-dreny ho fiatsehana ny fidiran'ny mpianatra. Ny olona tonga teto aloha tena hita hoe mavitrika ny olona satria hita fa manala fahasalamana ho an'ny zareo ilay izy dia tonga maro satria izay koa efa nanao fanentanana. Reo hitanareo reo ohatran'ny hoe ilay tena ilain'ny olona mihitsy no tena lezahanay no natao. Nampiana ary ilay izy satria hita fa mahasarika ny olona izany sy manala fahasalamana ho an'ireo ray aman-dreny ny zavatra asa sosialy ataon'ny vehivavy malagasy miaramainga. Ny vidiny izany dia ohatran'ny prix eny amin'ireny mpanjinjara ireny no angalanay anazy dia tsy mahakatombony izay satria izay ilay fanomezatana ataon'ny vehivavy malagasy miaramainga. Ho amin'ny Rampitso, isitraka ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ny eny amin'ny distrikana Tsimdrano, eny amin'ny commune Tanjombato no hanaovana izany ho an'ny manodidina rehetra. Toa nomena ny tanora ny antony anaovana ny hetsika Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi izay atao eny amin'ny Alliance française d'Antananarivo. Maro amin'ireo mpianatra nahavita fianarana no misedra fahasahiranana amin'ny fitadiavana asa ka mandritra ny hetsika. Misy ny fanaovana entretien eno eo ho an'ireo izay tonga eny an-toerana. Nilarana Efson. Maro ireo tanora malagasy vao navita fianarana sy manana ny diplôma baccalauréat no sahirana amin'ny fitadiavana asa sy sekoly anohizana ny fianarany. Tsy ampy ny fampahafantarana sy ny torohevitra omena ireo tanora ka misy amin'izy ireo hanodidy safidy amin'ny taranja izay atao. Ho fanampiana ny tanora malagasy no tanterahina teny amin'ny Alliance française Antananarivo ny andiany fahavalo amin'ny Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi. Andro dia misy an'ireto trano efa maro isan-karazany reto ahitana université sy orinasa ihany koa izay anao recrutement sy mampafantatra ny zavatra ataony. Ankoatr'izay ny Alliance française ihany koa dia manolotra test de niveau de français gratuit maimaimpona ho an'izay rehetra tonga zany amin'ity hetsika androandro ity. Zany dia hoe ny ahitan'ireo tanora anampinan'ireo tanora hitady asa sy ahitany lalam-piofanana amin'ny fianarana izay ilain'izy ireo izay ny tena tanjony. Ankoatr'izay ny tena ny mampiavaka ihany koa dia hoe misy ny fifaninanana tamin'ity hoe mon projet innovant izay anehoan'ireo tanora tetikasa na asa anankiray izay tiany ampivelarina sy hanova ity firenentsika ity. Dia Rampitso indray ny valin'izay concours izay azahoana loka lehibe. Anambetsaka ny tanora ny hetsika tahaka izao raha ny fanazavana. Maro ireo tanora mitady asa eny an-toerana sy toerana anohizana ny fianarana ka toana ho azy ireo fa ny Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi. Malainana ihany tonga eto izany dia mba dia fantatra bebe kokoa n'ilay resaka fitadiavana asa satria misy zavatra betsaka be tsy fantanay mahakasika ny ohatra hoe mahakasikasika ny entreprise ny mombamomba ny zavatra ny offre rehetra misy ao amin'izareo. Resaka télécommunication dia za zany te hiditra ao anatina call center. Zany dia manampy be ny ankizy amin'ny resaka fitadiavana asa satria amin'izao zany afaka mijery zavatra betsaka be izay misy entreprise betsaka be koa dia afaka mahafantatra bebe koa mahakasika ny offre ao amin'izareo. Vavana tety dia za aloha justement membre tamin'ny Alliance française dia vao tonga mihitsy io vao nafantatra hoe misy an'izao aty dia vao mijerijery mihitsy fa tena malina anazy zao le misy opportunité ana université reny dia vao nidina teo ihany koa dia nafantatra hoe misy recrutement ihany koa zao ato dia mbola voasaiky imprimer CV mihitsy zay hoe andeha anandranao zany hoe ahoana ny fandehan'ilay izy ao fa mbola vao manontany renseignement fotsiny. Amin'ny 7 Aogositra izao no ifarana ity hetsika ity raha ny fanazavana. Misa 7 ireo orinasa lehibe sy université mandray anjara amin'ny hetsika. Izy ireo izay samy manana ny torohevitra sy lalam-piofanana ho an'ireo mpisitraka. Isy ny fanaovana entretien eno ka tokony hitondra CV avy hatrany ireo tanora mitady asa. Mifandraika amin'izay ny fampiofanana ireo tanora no ilaina amafisina ahafahana mampiroborobo ny fahaiza-manaon'izy ireo. Raha nambaran'ireo vondro ny tanora eny fotony avy ao Menabe. Izy ireo izay saika mbelona amin'ny fanaovana asa tena toy ny fambolena sy fiompiana anaovan'izy ireo antso amin'ny tompon'andraikitra. Natomboka androany ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Isan'ny loha hevitra novoizina tamin'izany ny tanora sy ny nomerika etsy Mahamasina.
ankoatra ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana asa ho an'ireo tanora vanao vita fianarany. Isa misedra olana ihany koa ireo tanora manao asantena indrindra ny any amin'ny faritra rany fanadihadiny. Mandritra ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity. Tonga eto andrenivohitra hitondra ny feon'izy ireo VOI navondra ny tanora ifotony avy amin'ny distrika Rakembefolo Manegana Nosy. Raha ny ao amin'ny distrika Menabe manokana, isany anaovan'ireo tanora antsony anamafisana ny fampiofanana ireo tanora manao asa teny. Izy ireo izay saika mivelona amin'ny fambolena alaonky sy fiompiana trondro raha ny fanazavana. Ny akamaroany zany amin'ny resaka hoe fambolena, misy amin'ny resaka fambolena voandro, fambolena balahazo, fambolena tsako. Dia misy koa resaka fiompiana, dia fiompiana akoho amam-borona. Dia misy amin'ny resaka hoe jono. Ny fahazotoana zany anarany tanora, fa amin'ny resaka hoe fahaiza-manao zany. Zay zany isany hoe olana mbo amin'ny tanora zany, ny fahaiza-manao. Dia zay zany nangatanay tohana amin'ny olo zany hoe fampanaovana formation ho an'ny tanora. Satria maro tanora zany tena hoe hiditra amin'ny resaka hoe entrepreneuriat any amin'ny faritsy. Efa misy moa raha io ao, fa mbo tsy tena miroborobo kokoa, mbo traditionnel zany. Fa lafa nony zay zany angatana fiofanana mba ho moderne kokoa izay fiompiana misy any amin'ny faritsy zay. Isan'ny namafisany teo anivo ny firenena mikambana ny tokony anamafisana hatrany ny fanampiana ireo tanora malagasy raha ny fandraisam-pitenenana androany amin'ny alalan'ny fijerena fiaraha-miasa samihafa izay ataon'ny gouvernemanta malagasy no anatanterahana izany. La jeunesse constitue 70% de la population. Manodidina ny 70% ny mponina malagasy no tanora. Fantatray araka izany fa ny fikarakarana ireo tanora no azona ho avy mamiratra eto amin'ity firenena ity. Ahafahana manafaingana ny fampandrosoana ireo tanora anatin'ny sehatra maro ny nomerika manokana. Mijery lafiny maro izahay, isany amin'izany eo amin'ny gouvernemanta, ny fampianarana, ny tontolo iainana, raha ny hevitray ato amin'ny firenena mikambana, dia amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ihany no ahafahana manatanteraka izany. Ary vonina izahay hiara-iasa akaiky amin'ny ministera sy ny mpiara-miombonantoka hafa mba ahafahana mijery fanampiana manaraka ny kalitao araky ny tokony ho izy ho an'ireo tanora malagasy. Un support de qualité au profit des jeunes de ce beau pays. Araka izany, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo tanora ary aharitra hatramin'ny 12 Aogositra ho avy izao. Loha hevitra nosafidiana nandritra izany ny tanora sy ny nomerika. Ny ankamaroan'ireo tanora misehatra amin'ny tontolo nomerika izay tsy mbola anaty ny sehatry ny ara-dalàna amin'izao fotoana. Ndray baba amin'ny maresaka avy any ivelany volana maro aty aoriana nanaiky ny fampiatona ny ady sy ny fifampiresahana amin'ny famitsorana ireo takalonay Israely araka ny fanambarany fanapa-kevitra izay vokatry ny tsindry ataon'ireo firenena tahaka ny États-Unis sy Egypte. Tsy mbola namaly na naneho ny heviny mahakasika ity fanapa-kevitra ny fanjakana Hebreo idiny mpitarika ny vaovao ny Hamas hatreto. Manomboka amin'ny 15 ny volana Aogositra izao kosa no daty notondroan'ny Israely anaovana io fifampiresahana sy fifanakalozana takalonay io raha ny fampahafantarana ihany. Dia maresaka avy any ivelany ihany koa tompo klasy tompo vavy no mamarana indray ny fotoana antsika tamin'ity anio ity. Isorana feno ianao n'aiza misy anao nanaraka hatramin'ny farany mametraka amin'ny mandram-piona indray ny tenako. Veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.